Salamy, ny rosettsika androany dia ny sambosa. Ny zavatra ilaina amin'izany dia hitanareo eo amin'ny vidéo. Ny zavatra atao voalohany indrindra dia mila sasana tsara ny zava-maitso sy ny legioma. Dia tetehina manify ny oignon en botte. Dia asiana ny persila sy ny ciboulette. Dia rapena ny gingembre sy ny lay. Zavatra nataoko teto dia nandrahoako ny viande hachée, tsy nasiana menaka, tsy nasiana rano fa juste ilay viande fotsiny dia tsy atao masaka be. Dia asiana épices, poivre, curry, curcuma, cumin, ohatran'ny isan'andro afanaoko ireny ihany. Dia asiana sira. Dia arorona tsara. Dia avela masaka kely fotsiny dia arotsaka ny zava-maitso. Ilay zava-maitso kosa atao masaka be rehefa manao anazy arorona kely fotsiny dia avela kely même pas 5 minutes na moins ary dia avela mangatsiaka rehefa aza adino ny gingembre sy ny lay dia rehefa masaka izay dia avela mangatsiaka. Tsy mahazo atao mafana mihitsy rehefa atao amin'ilay paty dia ilay paty hitanareo amin'ny vidéo io tany amin'ny épicerie asiatique nividianako anazy dia zaraina anankitelo. Fa raha ohatra ny hoe anaovanareo ilay sambosa kely anaovana tsakitsaky fotsiny dia azo zaraina efatra ilay paty. Dia rehefa manao anazy dia hitanareo amin'ny vidéo io zavatra tena mora kely fa tsy sarotra. Manao cornet ianareo dia asianareo an'ilay sesefana an'ilay viande dia avy eo ataonareo triangle fotsiny manao anazy. Arahanareo tsara fotsiny, ataonareo triangle. Hitanareo amin'ny vidéo eo tena tsy sarotra mihitsy manao anazy. Dia ny afaka atao amin'ny farsa koa afaka atao fromage, afaka ataonareo koa poulet dia afaka ataonareo koa végétarien atao legioma fotsiny ho ampisehoako anareo izay amin'ny manaraka. Tsy ratsy koa fa tsara ilay izy. Dia rehefa vita izay dia manafana menaka, atao mafana tsara mihitsy ny menaka fa manjary ratsy no ela be raha vao tsy mafana tsara. Dia rehefa mafana tsara ny menaka dia endasina ny sambosa. Atao doré ilay izy fa tsy atao fotsifotsy be. Dia afaka congelenareo koa ny sambosa dia rehefa ohatra ny hoe te hihinana ianareo dia manendy. Na izy efa mendy koa no atao anaty congélateur dia avela décongelé dia hafanaina anaty foro fotsiny. Dia rehefa vita izay dia nanao saosy voanjo tomaty, oignon dia totom-boanjo dia nendasiko aloha ny tongolo dia narotsako ny voatabia dia nasiako poivre sy lay, izay ihany ny épices nampiasaiko taminy dia arotsaka ny totom-boanjo dia nasiako rano dia navelako nandrahoako feu doux fa tsy atao mafy be ny afo dia rorohina matetika tsiraikitra dia rehefa maridrihitra amin'izay dia nanaovako anazy mixeko fotsiny dia amin'izay tsy nisy vaingana tomaty na tsy nisy vaingana oignon fa mixeko tsara ilay izy. Dia nampiarahako tamin'ilay sambosa sy saosy voanjo salade mâche. Mâche nataoko dia nasiako vinaigre balsamique. Hitanareo amin'ny vidéo io fa tsy vinaigre balsamique ilay liquide fa ilay marihatra be. Dia tsy mila asiana intsony fa tonga dia iny fotsiny, somary sucré kely izy fa tsara. Dia izay indray nahandrontsika androany dia mahasotomana daholo dia manaraka indray mandrapiana vetivety eo.